Fiarovana sy firaisam-pirenena, fihavanana, fametrahana sy fanamafisana ny demokrasia tena izy ary fitsinjaram-pahefana ny fototra FDIB ijoroany antoko INDD. Voalohany ny fototra FDIB ijoroany antoko INDD ary ny INDD amma UNDD azy. Ny voalohany dia ny fiarovana toy ny anak'Andriamaso ny firaisam-pirenena. Faharoa, fantatsika zany satria ela niresahany momba an'izany mifandraika amin'ny resaka firaisam-pirenena ihany ny fampihavana pirenena. Fahatelo, ny fametrahana sy fanamafisana orina ny demokrasia tena izy eto amin'ity tanindrazantsika ity. Ary fahaefatra dia ny fitsinjaram-pahefana maro lafy, tsy amin'ny zavatra anankiray fotsiny, maro lafy ary fitsinjaram-pahefana tena izy. Mivangongo amin'ny olon-tokana ny fahefana nisy teto Madagascar ka zary lasa ady isaky ny fifidianana. Voalohany repoblika teto mivangongo amin'io zany ny fitondrana rehetra, ny fahefana manko hoe ny fahefana rehetra zany. Ha lasa ady isaky ny fifidianana ny atao ahazoana an'io, satria raha fa bravo mahazo an'io ianao dia anao ny ACC, anao ny CENI, anao ny gouvernementa, anao ny antenimera-pirenena, anao ny antenimera-ndoolo, anao ny folo alin-dako, anao ny fitondram-panjakany rehetra manomboka teo fohy be ka hatramin'ny any amin'ny faritany. Zay mahatonga hoe ady foana ny misy eto raha vao ho avy fifidianana io, satria io moa le misy fitenenana amin'ny teny anglisy hoe the winner takes all. Zany hoe raha vao mahazo any ianao dia azonao daholo zavatra rehetrarehetra, ka tsy mahagaga raha mifamono mihitsy atsika malagasy raha vao misy io fifidianana filoham-pirenena io. Ary efa hitahita taratra zany amin'izao fotoana zao, zay mahatonga anay io PAIA. Betsaka dia efa miteny hoe zay tsy anaiky. Ny andaniny koa milaza hoe anay ny marina. Dikan'izay raha tsy mitarina atsika dia ho krizy lehibe, krizy goavana koa zany no hisy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny antoko politika fiombonana dia milaza mazava fa mbola ao anatin'ny fotoam-piasana tanteraka ny filoha ankehitriny ka manana zo feno ny hanao fifanaraha-piaramiasa amin'ny firenena hafa tahaka ny natao farany teo tany Rwanda. Ny antoko politika fiombonana mahakasika ny ataoko hoe fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny firenena roa tonta zany ny Rwanda sy ny Madagascar amin'ny déplacement zay atao ny délégation zay tary ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao ho anay zany dia raha sy hitsiny. Ny antony dia mbola ao anatin'ny fehim-potoana fiasana izy ary mbola tsy mahafantatra atsika hoe ametra-pialana ve izy sa mbola hirotsaka fifidiana. Firotsaka fifidiana moa zany dia anjarany ataoko hoe raha fitsarana no mijery an'izay hoe mbola afaka mirotsaka fifidiana ve izy noho ny raharaha zay mahakasika ny fizakany ilay zom-pirenena frantsay sa tsy mahazo milatsaka intsony. Raha ohatra moa zany izy tsy mahazo milatsaka zany dia mbola ao anatin'ny fehim-potoana tsara izy fiasany satria any amin'ny janvier 2014 2024 nge vao mifarana ny mandany amin'izay fotoana zay fa ny tsy mety amin'ny fomba fijery antoko politika fiombonana fotsiny zany dia sanatriany vava ladiny lela
accord ataoko hoe de coopération zay iarahana amin'ny Rwanda zany dia tsy azon'ny Madagascar tombony fa ny firenena rwandais no hazo tombony ao anatin'izay ao, na koa hoe mety tsy azon'ny firenentsika tombony bebe kokoa fa lay tombotsoan'ilay olona sy ireo antokon'olona sy ireo antoko politika zay nanao an'ilay déplacement zany no mahazo tombony amin'izay fotoana zay. Raha zay zany no mitranga hoe tsy ny intérêt ny malagasy ray manontolo no jerena any dia ataoko angambany fa tsy rariny kosa zany. Fa raha ohatra kosa hoe raha ohatra ka ny intérêt ny malagasy ray manontolo no iadibany antoko politika ny fitondram-pandrakana amin'ny déplacement zay ataony any Rwanda dia ekenay tena ekenay zay zavatra zay.